Remy laza malala niftia avy mahafantatra tokovare fa tsy misy afa-tsy niftia afa manovy ty fiainanty manao zay milaza malala niftia avy mahafantatra tokovare fa tsy misy afa-tsy niftia afa manovy ty fiainanty namosany anisy tompo ka tsy nisy tia afa-tsy sanafoliany mantsiany namosany anisy tompo ka tsy nisy tia afa-tsy sanafoliany mantsiany raha io misaotra ny fitiavanao anay, misaotra ny famiraponao aminay, nomenao ny zanakao lahy tokany tsy Jesosy Kristy mba tsy hovery zarehetra menanao vahanana fiainana mandrakizay. Misaotra raha io, misaotra raha io, misaotra raha io. Ianao zay milaza malala niftia avy mahafantatra tokovare fa tsy misy afa-tsy niftia afa manovy ty fiainanty Ianao zay milaza malala niftia avy mahafantatra tokovare fa tsy misy afa-tsy niftia afa manovy ty fiainanty
Tinamuzanya istupu Katinisintia Katinisintia Afatsana furia Matiani Delastia Delastia Tinamuzanya istupu Katinisintia Katinisintia Furia Matiani Ie, marina mihitsy zany tenin'ny Honoré futur fit plutôt Bakamanga izany a, ary marina zany hoe nifty no hafa manova ty fiainany ty ary tsisy afatsy ny hoe fity araky ny zay lazainy azy zay tokoa. Andaso bon, androany tsika dia hiresaka momba an'le affaire any Afrique du Sud a. Hiresaka ihany koa tsika momba ny ty affaire DGI ty. Hiresaka ihany koa tsika momba ny Martin Kere any Atsimo sy ny zavatra mitranga manodidina ny ilay grevy lehibe tany Atsimo a. Dia hiresaka tsika avy eo a momba ny politika mifanipatipaka sy tsy mazava eto sy aroa. Androany tsika dia hisantatra ny jungle tsika mba ahafahantsika mihaino hoe ahoana no ary tao tsy ato le izy re olona sao le izy mety tsy ato fa andasy jerena tsara ohatrany tao tsy ato a. Ndaso aza mialitsika mianakavy a. Bon. Ie. Le affaire Afrika Atsimo momba ny volamena dia mba miangavy mba hajanona kely tompoko le message aloha fa tena mitabataba izy ary manimba an'le sofin'ny mpiaino nareo ihany koa mety simba ny sofinareo. Le Afrique du Sud araky ny efa nambarako tamina mbola tsy nambarako aminareo hoe le numéro an'le dossier 21/26/24 zay numéro natao Gauteng zany amin'ny tribunal régional tao Johannesburg.
mba afaka ajanona ve tompoko le message aloha fa ho bloqueko nareo a dia zay ka alefasy message nareo fa tsy manino dia samy mahafantatra tsika fa nanao appel en cassation indray zany tamin'ny 1er mars ny ino tizy teo ny groupe Parpia any Dubai. Araky ny lazaiko amintsika foana isan'andro hoe mety tsara velatsy io fitondrana io raha mangataka ny olona hoe aizany gros poisson aizany zao dia midiny tsy fantatra normal ihany raha mahavita trano lehibe sy vaventy reny généraly secrétaire d'état ny gendarmerie reny satria fantany tsara ary tsisy tsy mahafantatra fa ny misy ny tompony Parpia Gold ka ao tsara lalàna ary fantatra hoe izy ireo olona ireo izy ireo karan'ireo fa miandry ny ankety zay ho avoakan'ireto mpitondra fanjakana sud-africaine angamba ireto mpitondra fanjakana malagasy va tsapatena hoe tokony avoaka ary tokony hosamborona ireto olona ireto. Sarotra ho an'ny fitondram-panjakana malagasy ny sambotra azy ireo satria ireto karana ireto dia miara-mipetsapetsa foana tamin'ny mpitondra hatramin'izay. Maro ny malagasy no efa mahatsapa amin'izao fotoana izao hoe ireto karana ireto mihitsy ny tena fanetry be firenena ary tena mpanapotika ny firenena. Zany efa tia ilaza amintsika hoe zafady tia ilaza zafady zafady fotoana sery aty zao azony miova le toetrandro miova mafana dia ianao zatra mibofobofoka dia rehefa riva nefany manomboka mangatsika le izy dia ianao zany efa manomboka manala akanjo ba matevina be reny sy blouson matevina dia tratran'ny coup de froid tapika ianao ny riva rehefa mody avy miasa dia sahirana ihany. Hoy ateo hoe ny karana ny tena manimba ny toekarena malagasy sy ny fotom-pisainan'ny malagasy ny manontolo ny tontolo malagasy zany. Zany efa ny tsy mino an'izay satria ny antony dia tokana ihany. Ny antony voalohany dia zao ireto karana ireto raha tsy misy ny reto karana ireto raha tsy misy ny accord politique accord avy amin'ny mpanao politika manko avy amin'ny mpitondra politika dia namany tsy misy zay mety ho eritseritra ireo karana ireo. Inona aby ny zavatra fanapotehana ataon'ireo karana ireo ao anatin'ny tontolo malagasy? Voalohany ny risoriso tena gangreny zany hoe tena omamiadana efa mipetraka nanomboka tany amin'ny taona 1970 no nipetraka ary efa manana ny taranany io omamiadana io amin'izao fotoana izao. Ireo omamiadana ireo raha atao hoe miteraka zany ary efa tena tonga amin'ny atao hoe fazy métastase na hoe efa tena tsy avitra intsony le économie malagasy, le tontolo malagasy. Ataovana ny fanontaniana lasa n'iza amin'ny BTM BO1 tiako tenenina zany lasa n'iza amin'ny BNI lasa n'iza ny Telma
Lasa nizany solima, lasa nizany zao, lasa nizany zao. De manomboka ato aoriana efa misy malagasy ndray koa mianatra an'le teotralika an'le karana dia mandeha makany amin'ny hatraminy hoe manao organisation na coup d'état angalana fanjakana amin'ny herisetra, amin'ny fiainam-boto mba ahafahana manodikodina amin'ny fomba mahery vaika sy anganao ny fananam-pirenena. Lasa niza ny Madarella amin'izao fotoan'izao, lasa niza ny trano be an'ny Sonapara teo tamin'ina, ary ataovy ny fanadihadiana ny mpanofa trano sasany. Zaho tsy miteny hoe ratsy le mpanofa trano, tsy miteny an'izany mihitsy aho. Fa tokony nisy fanazavana daholo hoe fa nahoana ity zavatra ity ny lasan'le rangary fa tsy lasan'ny ry. De misy miteny moa sasany hoe ka tsy aleo ve lasan'ny gasy toy zay lasan'ny karany, lasa zany le resaka amin'izao fotoan'izao a. Zany hoe efa misy manomboka indray koa zany le génération gasy indray zany hoe cancer, raha ohatra hoe cancer de poumon zany, iny maky mahafaty rapide iny, na hoe cancer de pancréas. Ary amin'le cancer de poumon zany efa mahazo an'izay zany le firenena malagasy amin'izao, fa meseptra avokoa ny coronavirus. Ka ireto le coronavirus reto zany le malagasy manomboka miditra ao amin'le fanapotehana, ary efa tena tafiditra tanteraka mihitsy ireo malagasy ireo no miara miliba sy miara mihinana amin'reto karama. Zany hoe raha mijery amin'iren'le filma misy tantarana mpanao drogy, El Chapo araky ny teneniko anareo, mba mijerenareo an'iny. Jereo koa le Miguel Angel, le Narcos amin'ny Netflix zany. Mba mandany vola kely nareo mba mianatra tena mahita hoe ohatran'izao ny zavatra mitranga aty Madagasikara. Ny fomba fifidianana tany Meksika tany amin'ny taona 70 na 790 no naaplikena tao Madagasikara tamin'ny taona 1972. Any anaty documentaire amin'ny histoiran'ny élection any Mexico, any Meksika no naaplikena tao Madagasikara. Nisy an'le hoe logiciel le hoe Snipes dia nampiasandra lakajy ana logiciel anti-snipe. Zany hoe le snipe zany rehefa mandeha le miditra le base de données zany dia mandeha normal izy dia mandresa raha valimanana. Fa zao any amina ordinateur central anankiray izay mipilotehan'izy rehetra le ao anatin'le réseau, de misy an'le anti-snipes na hoe anti-snipe, tsy azoko tsara, tsy tadidiko tsara le anaran'le logiciel, fa misy formule zany avoakan'le opérateur de tendreny ambon'le clavier-ny de tonga de mivadika daholo ho an'ny Andry Rajoelina ny vato mandresy. Asika na lefa mielokony hoe tsy maintsy Andry Rajoelina mandresy ao, de hoy le malagasy hoe iza tsony no any, efa vitan'le ry araboly ty, efa vitan'le ry aratsosy ty, de tsisy nandeha tsony ny malagasy, fa io ny malagasy hoe tsisy andany andro ao. De toute manière na i Andry Rajoelina na Marc Ravalomanana, Salaka sy Ravimbody reo, na hoe tovy ino tizy teo Kiotizafy any Lexisy, tsy ilaina akory mandeha mifidy any fa aloha izy ifandritako. Skive zany raha araky ny
chiffre navoakan'ny ireto société civile nanao contrôle dia 220 isan-jaton'ny malagasy ihany no tonga ny fidy exactement ohatran'izay mihitsy ny tany Meksika rehefa nifidy ry zareo tany amin'ny taona 1979 raha tsy diso hifidy ny filoham-pirenena. Zany hoe nisy olona zany niandraikitra ny informatika tao amin'ny CENI. Tsy supposition intsony zany teneniko zany amin'izao tsy nahita an'izay film zay dia miteny hoe supposition zany teneniko non 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 non. Les formules mamadika an'le calcul no nampidirin-dala tao anaty réseau dia mifamadika amin'ny fahaveran'ny Andry Rajoelina Daoly ny vato izay tokony ho an'ny Ravalomanana. Misy olona niantso aho omaly tena tompony nandraikitra tamin'iny élection iny. Tsy azoko tononona moa ny anarany sy ny andraikiny fa manjary mety ho fatony rahalahy izy na mety ho sahirana ny fianakaviana. Izy miresaka amiko dia mieritreritra izy hoe tsy azoko an-tsaina ny zavatra tiany tenenina adinony tanteraka fa investigateur no miresaka aminy. Tsy midika nefa zany hoe ratsy le olona fa hoy le olona hoe maty ahotsy izy raha zay no mivoaka. Kanefa rehefa nihaino azy teo tsy izy le opérateur principal mamadika an'le kajy fa olona hafa. Zay ny asaiko mivoaka miteny ary mamoaka ny ito secret ito hoe izao ry malagasy ny ampamoaka. Rehefa tonga le information zany anareo tonga le données dia miditra ao anatin'le tafiditra ao anatin'le ordinateur dia efa misy logiciel manao kajy ao mandamy mandizy rehetrarehetra dia misy présentation anankiray mipotra ery amin'ny écran ary ny tena grave dia zao raha naremarika nareo le logiciel mety dia lasa dala satria tratran'le mifanipaka amin'ny tokony asa tokony ataony zany le logiciel original na initial nampidirina ao anatin'ny réseau dia zay no natonga anazy manao kajy hoe misy mihoatra 10 misy mihoatra 100 dia raha naremarika nareo dia zao ataontsika foana le calcul dia fa hoana raha mihoatra 100 izy zany. Ataontsika foana le anina dia misy 50 ndray mihoatra ry dia any ry dia nitambatambatra ny tany reny dia miaraka amin'ny rembourrage des urnes ny acta fetsoina azy tany Meksika tany Meksiko satria tany Meksiko zany no tena enjana le trafika nataon-dralahy tamin'izany dia misy koa io taontsika hoe raha ohatra zany teontsika le nahita hoe tiliara zao ny participant premier tour votant zany dia ahoana nisy an'ny olona mifidy eo amin'le bureau de vote anankiray ohatra hoe 250 tonga ny deuxième tour lasa 650 dia ahoana ary zany satria dia tsika nahita be dia be rature navoaka ny time zany dia maka ny erreur angara Ravalomanana ary erreur fondamentale nasorony Daoly le fitoriana izay napetrany efa 300 requête napetraka tamin'ny premier tour na dia efa betsaka ary milaza hoe
aza mieritreritra ianao no lany deuxième tour io fa ajanony amin'ny premier tour io fa tratram-bodiomby reto nosotomony indray le izy de sura fa rehefa vo izy eo manko no afantarana hoe toy ny mpanao politika manana vision na manana flair samy hafa mihitsy zany atao hoe flair na industriel bon manao yaourt ianao de manao ronono ianao de manao dobera ianao de mahay varotra azy ianao de indray ianao mamorona boisson tico de mangala tahaka coca mangala tahaka soda mangala tahaka limonade copicolé ihany koa ne zany ny sasany zao ny coca sy ny pepsi efa miexiste efa ela misy olona mahita mamorona jus hafa ty formulation hafa mandeha tsara takany tony zao jereo tropical ny tony mandeha tsara tony mandeha tsara no ny coca sy ny soda fa iry de bulle nasina coca de goana coca fotsiny izy mais c'est loin d'être coca. Comme on dit, ouais, tu ressembles à Alain de loin, mais pas de long. Les acta zany misy ratura maromaro ireo le nentina nitoriana ny Andry Rajoelina tamin'ny premier tour nosotominy Ravalomanana indray. Pour faire court de zao rehefa niditra tao anaty ordinateur zany mba ho tsotra ho amintsika rehetra de raha ohatra hoe 80 raha 120 zany mifidy tena mifidy rehetra 80 any Marc Ravalomanana 40 any Andry Rajoelina de rehefa niditra tao anaty machine izy zay ny nidirany tao fa rehefa mivoaka ery amin'le écran ery izy satria mandalo amin'le logiciel mampitsimbadika an'le résultat de lasa 80 Andry Rajoelina 50 Marc Ravalomanana averiko tsara 120 total no fidy rehefa nampidirina tao anaty ordinateur izy 80 Marc Ravalomanana 40 Andry Rajoelina 120 zay fa rehefa mivoaka tery amin'ny écran izy dia 80 Andry Rajoelina azafady tam'le teo lasa 30 Marc Ravalomanana de gaga anao hoe oay to 120 fidy de ahoana ny 110 ny total mivato le tena ao anatin'le reportage ary par rapport am'le antson'le akamamoaly zay de zao hoe le plus dangereux dans l'histoire c'est que ils ont même publié au jeu au vu et au su de tout le monde les faux, sinon les résultats faux. Et on a admis. Tantaraky zavatra nareo hoy ty lanceur d'alerte na informateur ty ny olona niaraka amin'ny Ravalo anio izy nabakainy dala fotsiny fa ahoana rangaha ty rehefa tonga misy fotoana izy miaraka amin'ny sakafo de andanonareo ra sakafo fa zay anara-maso eo te na ry zalahy mihitsy ndraindray miara amin'ny reverie izy de variana amin'ny reverie le rony variana amin'ny resaky-ry aiza ozy izy ko ny olona lefa Ravalo ane olona juriste fa tsy informaticien ny olona lefa ny Andry Rajoelina expert amin'ny informatique bandikely avy any La Réunion any zay naisa notrany tsipindy avy eo nieritseritra koa le bandy io hoe ho atafavoaka amin'ny Andry Rajoelina tiako tenenina amintsika hoe efa tafiditra le coronavirus le karana hoe le cancer de poumon efa sepotra mihitsy le Madagasikara am'izao fotoana zao satria eo ampilatanan'ny karana daholo ny fika rehetra raha ny karana maneraka amin'ny mpiasan'ny grevy betsaka lavitra noho ny grevy ny fonctionnaire kanefa ny ireo karan'ireo raha manonona anarana
4-5 fotsiny ianao dia miaraka mipetrapetra hatramin'ny mpitondra nanomboka tany amin'ny taona 70 ka hatramintsika miteny zao. Efa ny 3e na plutôt 2e génération zao no mitondra ho an'ireo karahan'ireo, ary ireo koa dia mambanona be ary tena faran'izay mambanona. Mba azonareo an-tsaina ve fa zany crevette de Madagascar zany tsy malagasy no misehatra ny vola ny retombé azo amin'izany, tsy malagasy. Mba azonareo an-tsaina ve fa Madagasikara no anisan'ny lafo indrindra raha ny Afrika ny amin'ny resaka kohana appel téléphonique. Zao fotsiny lazaiko anareo aty a Frantsa pour 14 €, afaka miandry anao na adiny 10 ara, illimité ao anatin'ny volana iray, zany hoe 280 000 francs malagasy zany. Manao abonnement illimité anao ary amin'izay 14 € zay raha mbola misy internet dia miakatra eo amin'ny 20 € izy illimité, zany hoe eo amin'ny 400 000 eo zany. Dia allez voir, vous allez me dire ohatrinona ny abonnement amin'ny Telma, Free, Blue Line sy ireo hafa koa. Tena lazaiko anareo fa tsy azonareo eritreretina. Lafolavitra noho ny aty andafy, nefa izay efa miaina amin'ny periodin'ny fibre zao. Tsara ny servisy, tsara daholo ny rehetra. Zay zao raha miantso olona any Marseille, miantso olona any La Réunion, dia zay laniko fa ny forfait-ako dia 14 € ihany ny fantatro. Rehefa miantso any Madagasikara fotsiny ahako, miakatra ambonimbony ny consommation-ako, fa andehorin'izay no efa manomboka miditra, ary efa tafiditra ny coronavirus ireto le malagasy génération manao copie amin'ny fomba fipetaky ny karana. Lasan'le ry ity, lasan'le ry zatsy, lasan'le ry zao. Zao manko ny tena bazin'ny karana. Ny karana zany dia efa mamahana foana hoe un jour ou l'autre ho vitain'ireto malagasy reto tsika. Inona zavatra mipetraka? Vidy fananana be dia be izy aty ivelan'ny Madagasikara, ny tena bénéfice-ny volany amina banky any ivelan'ny Madagasikara, jereo tsara amin'ny Panama Papers dia ahitanao fa malagasy vitsivitsiny eo, fa ny ery ambony voalohany ery dia karana daholo. Tiako zaraina aminareo ary tiako ho fantatrareo hoe miresaka ny cas Afrique du Sud tsika 21/26/24, fantatra ny tompony io fa maninona tsy samborin'ny général Ravalomanana, maninona ny fitsarana tsy memettre mandat d'arrêt satria tsy afaka misambotra fotsiny ohatr'izao ny gendarme. Ao raha sady malala olona izay isaky ny andeha haka vakansa dia maka saosy kely amin'ireo karahan'ireo, indrindra ilay ao an-tsary lalàna io. Gangrène oza ary gangrené le tontolo sy le fiainana ekonomika sy politika malagasy. Rehefa misy élection dia tsy maintsy mandalo amin'ireo karahan'ireo maka vola. Misy poay zay
Mpiasana orinasa eny Akorondrano io. Poloka amina kazino zany, henjana be. Dia nanontany tena mihitsy hoe ahoana ary no tena nanan'ilay banty vola? Ahoana ary? Hay ny tena fandehany amin'ilay banty io mandalo ny vola omenan'ny mpanao politika. Tamin'ny élection zao dia izay orinasa izay nanome sy nizara ho an'ireo kandidà ireo izay natahorana fa ho lany. Toratoraka izany ihany koa ny karana. Izany hoe tiako lazaina anareo zany hoe izay aneny mahafatifaty amin'ireo mpanao politika ireo e. Na izy maty tapoka, na lasa antitra tapoka rehefa tsy eo amin'ny fitondrana. Satria matetika ilay mambanona foana ny tonga eo. Dia lasa izy aloha miazakazaka manao trano be, vidy tomobile milay be, ary mety possible mihitsy misolo vady milay be. Dia rehefa tsy eo amin'ny fanaovana politika intsony izy, satria mety voatsoka na nahonga ny vahoaka dia manomboka verivery fanahy ary manomboka tsy bolangina intsony fa miaina. Raha ohatra zao takantakotijafo lalatiny iny zao rehefa ohatra miala amin'ny politika zany hoe miongana tapoka eo. Tena miteny aminareo satria ny zavatra hitranga manko a. Zay zany tena miteny ity vahoaka ity aza misangisangy amin'io. Aza misangisangy amin'io. Tsy fantatrao ny zavatra vitan'io vahoaka io rehefa tezitra. Ary ny fahitako azy nefany dia tezitra io vahoaka io. Ilay vahoaka tamin'ny Toliara manko tsy fantany hoe aiza ny tokony andanany. Fa tsy maintsy hisy ampahafantatra izy hoe ary ny lalana ary ity ny tokony atao. Indrindrindrindra fa ny ao Antananarivo tompoko. Raha vao une fois que c'est parti, c'est impossible. C'est difficile de l'arrêter, de les arrêter. Sao hira teo hoe hidra amin'ny tapany faharoa tsika mitatasika. Ole hira teo hoe fa ny fity ihany no maniova zavatra. Tena marina izany tompoko. Fity ihany no maniova zavatra. Amin'ny Lahady dia tena hanao édition spéciale momba n'ity resaka menasy zanak'olona sy tokantranon'olona, fianakavian'olona izay tena tsisy ifandraisany amin'ny politika. Zao je vais vous rafraîchir quand même votre mémoire respective. Anisan'ny portefeuille goavana nampiasain'ny mpanao politika malagasy nanonganana ny Ratsiraka ary ny diabolisena ny Ratsiraka, ny diabolisena ny zanany. Misy mandefa rivotra ato amin'ny efitrano atsy, midofoka maimpitakiny Sophie Ratsiraka amin'io any Tamatavy, lazaina fa Sophie Ratsiraka no nandalo teo dia izy no nandefa an'izay. Misy olona mividy restaurant Antsinanana atsy. Na hoe nanokatra restaurant Sophie Ratsiraka izay manofa trano izy tamin'izany. Dia lazaina fa Sophie Ratsiraka mividy an'ilay trano natao an'izao, natao an'izao. Iny lola Rasomaharo iny mihitsy
no expert amina diabolisation ary nampiasainy ny gazette de la grande ile tamin'izany fotoan'izany anisan'ny fitaovana anankiray tena niasa mihitsy nanam-potehana andratsiraka Didier de la gazette de la grande ile. Pourtant tsy nisy akory zany la gazette de la grande ile zany raha tsy nisy ny fiarahan'ny Lola tsy mahay gazety zany e. Tsisy zavatra fantatry Lola zany gazety zany fa miataka olona, mampiasa olona ohatran'ireny Zanora Mambazafy reny no ataony. De tamin'izany izy de mody hoe mpanomana sy mpiandraikitra ny fandaharana dia Lola Rasomaro taon-dradiotsika avao zany tamin'izany. De miarakaraka amin'ry Pierre Older, ry Maurice Tsiavonana moa no tena miaraka aminy foana. Fa rehefa tafa amin'izay izy satria tapitapoka izy rehefa tafaveriny Ratsiraka de teo akaikin'ny Pierrot izy. Pierrot zay koa moa ohatra mibadibady zay, nambakambaka ny tao amin'ny politika zany io de nampirisirisihany tao hanao filoham-pirenena de niady bonheur tamin'ny Ratsiraka. Mianakavy Pierrot mivady de potika tao ny kareran'ny Pierrot. Zany hoe portefeuille tena nampiasain'ny olona, tena fond de commerce plutôt, fond de commerce politika ho anam-panapotika firenena ny fampiasana fidiabolisena zanaka mpitondra, indrindra ny zanaka mpitondra firenena na ny filoham-pirenena. Tafiditra tamin'izany koa ary tsy afaka tao anatin'izany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, ny professeur Albert Zafy, zay sahanisy nanao mihitsy. Ary mbola mivoaka tamin'ny gazety koa zany hoe ny anaran'ny alikan'ny professeur Merina. De tsy possible, tsy nisy akory. Vonatin'ny professeur Albert Zafy raha Merina. Ahoana no asahany anaovana an'izany eo amasin'le vonatiny? Ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina indray ny zanany eo Ambohitsirohatra. Kosa aloha de miala tsiny ny vavolombelona tamin'izay. Satria fantako ny zanako Hery Rajaonarimampianina. Iny le dalany de hiakatra eo amin'ny siège-ny PSD taloha io. Na tonga avany amin'le Discovery io comme Colbert. Tapitapoka eo nisy olona nitifitra sy maty tany Antsizorobe izy iny. De hoe Mathieu Rajaonarimampianina nitifitra azy. De voateraka za kosa aloha miala tsiny efa za manana etika ny mandangialanga zany sy manendrikendrika olona zany tsy boako. Natsoky ny Arifide Ramanandray be tamin'izay fotoan'izay raha mba mety rangaty tiany thème-ny éditorial ataonao hoe aza manody ny zanaka filoham-pirenena. Fa nga iny zaza iny mifidy hoe Hery Rajaonarimampianina Ratsiraka Didier na Imam Ravatomanga tsy ndray mandeha anyteny teto. Mamy ianao ve misaina sa ahoana e? Inona ny ampidiranao ny zanakao ataonao hafa baraka ty sahady de nizao de mbola bonheur. Marina fa efa majeur le ankizy. Ampidirinao amin'ny raha politika mitory amin'ny Fleury de zao sady le zanakao de efa ampitondrainao fardeau politika. Fa ny teny zany teto zany hoe za zany contre mihitsy amin'ty resaka zazakely amananina iny izy teo ampidirina amin'ny affaire politika, atao otage politika, atao fond de commerce politika ny resaka zanaka. Tamako victime an'izany de fantako tsara mihitsy. Rehefa tonga ny 2002 dia ny zanako farany tamin'izany 2 taona. Mbola kely ny ankiziko ny zanako zany tamin'izany. De ho avy ny Filomena zany andorin'ny tranoko. Vitany ny José kely nahita faisana mihitsy tamin'iny koa e. Teneniko anareo hoe
Tsy niainanareo manko le 2002 dia moramora aminareo no miteny azy. Satria nareo de l'autre côté du camp. Hoe vitany ny José kely dia mety nendrazana masy dia avy eo no fleury. Ny sahosahoana fotsiny zany dia henoko melola izy hoe avy eo ny anahy. Efa naseko ny savain'ny fipa ny tranoko sy ny chef fokotany ary ny chef district tsy nisy Sophie tao an-tranoko napitiny ankiray raha efa tonga ny Philomena zafady nandefa solotena anankiroa izy ny savantany eritrereto olona tsy fantatrao avaiza na avaiza tonga dia savainy amin'ny epé savainy amin'ny sabatra fandrinanao iny tonga dia vita le drap ny couvre-lit-anao tsaratsara iny sakafany poiriny amin'ny sabre ny armoire le placard reny zany potipotika daoly izy angavy vakoloha samy plafond loahany resaka Sophie io lasa fond de commerce fanonganam-panjakana fa saingy izao ny adino ao anatin'izany zavatra rehetra zany zay mahatonga ana miteny hoe ny fitiavana ny fity manova zavatra zay mahatonga ana miteny koa hoe ataoko fandaharana manokana eo amin'ny lady mba azonareo an-tsaina ve ireo olona ity misy zavatra tantara macabre une histoire macabre tantaraiko anareo ahafantaranareo hoe rehefa tonga amin'izany niveau fitiavan'ny ray aman-dreny dia zava-doza tany Amerika Latina ihany ity tantara ity zany Kevin Spacey no nijoué anazy dia izao ny zavatra mitranga rehefa tafiditra tao an-tranony ireto malfaiteur zany anankiefatra dia nilaza le malfaiteur hoe lazao anay ozy izy fa raha zany tifirinay ireto zaza anankiroa reto raha tsy diso le rita amin'izay chefina mafia Kevin Spacey zany na niasa tamin'ny CIA tsy tadidiko le film fantatry ny Kevin Spacey tsara nefany fa rehefa voalaza n'le secret dia izy efa nahita maso ny tarehan'ireto le ravisseur tsy hangalatra na tonga avan'ireo ao fa haka ny information fotsiny sy ny renseignement amin'ny alalan'ny degré ou de force ary fantany tsara ny règle du jeu hoe rehefa azo nyreto ny renseignement ils vont nous descendre satria efa hitanyretaka izy ny tarehan'ireto malfaiteur maty zany aozy izy ary maty koa ny zanako dans tous les cas ino hoe tsara hoy le assassin hoe le meurtrier hoe ovononay ozy izy ny zanakao eo akaikinao reo raha ohatra ka tsy menao anay ny renseignement Kevin Spacey zany amin'io désarmé il n'a pas eu le temps de prendre ses armes il a demandé il a dit zao izy izy je ne vous dirai jamais fa donnez-moi une arme ozy izy fa izaho ozy izy
ny tifotra ny zanako. Je tue mes enfants, aux izy. Je ne vous donnerai jamais, aux izy, le droit, le pouvoir d'assassiner mes enfants. C'est moi-même qui ferai, aux izy. De ozy izy le chef de mission, le chef de bande, sahanao ve zany? Il n'a pas hésité à répondre, sahako zany ozy izy. De menana azy le pistolet mitrailleur. Tifiriny zanany, tout. Fa entre-temps, en même temps izy, sady ny tifiriny, en même temps rehetra anakefatra, satria taitra izy, tao anatin'le taitra rehetra nahitan'le sady fasciné no distrait, tao anatin'le fomba nitifirany Kevin Spacey, ny zanany anakiroa, dia matiny tao anatin'ny fitifiran'izay rehetra ravisseur na meurtrier anakefatra. Inona ny lesona tsoahana amin'izay zavatra mitranga izay? Makabra ho azy zay, zany hoe i Kevin Spacey sy ny vadiny zany velona, fa ny zanany anakiroa maty ary le rainy no nitifitra azy. Ny zanaka tompoko, sarobidy, na majeur iny na mineur iny, ho an'ny ray aman-dreny manana fity, satria fitiavana, manana fity ho an'ny taranany, manana fity ho zaraina amin'ny mpiarabelona aminy, manana fity ho an'ny tandrazana, dia matetika mahavita zava-doza rehefa voakitika ao ireo zavatra ireo. Asa tsy afaky ny tsara, mety fity ho an'ny tanindrazana tokoa ngambany, dia lasa ny dérapy koa ny sasany. Tsy fantatra intsony zany eo aloha sur le plan judiciaire na juridique raha ohatra arak'izay fitondran-dralahy azy eo, faraky ny tsy azo atao reny zavatra reny. Fady ho an'ny sasany, lesona ho an'ny manaraka, tsy azo atao mihitsy maka sarotra amin'olona eo anatrehan'ny lalàna, surtout aty amin'itony firenena républicaine itony, maka sarotra amin'olona ka publiena. Tsy azo atao zany teoko. Tsy resaka droit à l'image fa resaka sécurité io. D'autant plus io tsisy hoe manam-pahefana le olona, na hoe manan'inona, na niara alainao sary dia miandry fotsiny ahako, dia toriko ianao dia hitanao ny anjohanao. Ny fity mahova zavatra. Raha nahatsapy ianao fa tianao ny zanakao, dia misy zavatra tsy azonao atao. Ny mandrabiraby ny zanakao io. Impiry moa no nahalefa taty amiko, ny adalàna. Supposé zany, fa tsy hoe voatery marina manko fa ny mpanao politika enja be, zany hoe mahazo manipulation maro ato e, fa non. Rekopeko. Ary misaotra an'Andriamanitra ny tena mba mahay lalàna kely ihany. Araka ny teniko amin'le ramatoa antitra be an'ny Ravalomanana zay hoe, ny zavatra hainao ne hoa haiko e, fa ny zavatra haiko mety tsy hainao. Mba malala lalàna kely ihany ny tena hoe manana ny droit miaro azy zany ankizy mineur zany. Naporisihana tamin'ny andron'ny Guerre Rajaonarimampianina, non. Na misy lalàna miaro an'ilay ankizy ara, pour une question de principe, pour des questions de principe, jamais je ferai ça. Impiry no andefasana an'ireny
Sary ny zanak'Andro Rajolide. Mais qu'est-ce que les enfants, ils ont à voir avec ça? Avec ce que font leurs parents? Mais franchement, efa mba nieritseritra ve ianao hoe zany mananjanaka kely ty. Ny zanako efa nataon'ny ekipa mamparan'izany a. Raha maremariko nareo, tsy mipiblie ny zanako intsony a. Zany hoe ity zavatra ity zany tsy afaka miteny ny mampara hoe tsy manao an'io koa. Za zao victime. Ny zanako efa mipiblie nareo koa. Miandro fotoana fotsiny a hoe inonareo tsy eo ntsony dia ho avy koa amin'ny angady sy ny arina. Fa izay nefa tsy nampirisika anahy. Rehefa manao an'itony asa itony zany dia tsy maintsy manana self control. Mahametrize ny fahatezeranao ianao. Tsy andeha any amin'ny zavatra tokony tsy izy. Satria raha mandeha mibiloka any amin'ny zavatra tsy izy ny zavatra ataonao dia malalaka ho anao ny fonja. Zay madanjerotsy an'itony a. Malalaka ho anao ny fonja raha ohatra ianao mandeha any amin'ny fahatezerana diso. Ajanony ny fity mahova zavatra. Samby tia ny tarana ny daholo isika menakavy re tompoko. Tena miteny aminareo aho. Maheno aho zao. Misy zanaky mamy Ravatomanga anankiray tena manahaka azy mihitsy. Tsy aritserina mikitakita olona, manambanimbany olona. Fa tsy ho sahako mihitsy ny teny hoe ito ny anarany. Satria mbola lava ny avenir zany zany. Dia malahelo fotsiny aho hoe tena ho simba zany le boakely. Azonareo rehetra ve tena miteny anareo aho. Tsy fidiny amin'ny zanaky Filoratsiraka no lasa zanaky Andriamatoa Ratsiraka Didier. Dia mba manontany anareo aho hoe inona aby ny asan'izany amin'izao. Pourtant misy manampahaizana izy ireo. Tonga dia mihidy ho azy daholo ny varavarana rehetra. Azonareo eritreretina ve zany? Ho anareo mpanao politika ireo tonga dia vao zay zanaky mahivava be any tsy eo amin'ny fitondrana ary izy efa korotsana be maneno akohovavy maneno. Zanaky nanambotry firenena reny. Ndeha mandeha any. Raha ohatra ianao tena tia ny taranakao, manana fity amin'ny taranakao, dia mitsinjo ny ampitso foana. Fa tsy ny hoe androany manam-bola be dia hoe ilova be io no lovainy zanakao. Rangahy ty. Paix à son âme, un footballeur, ministre des Affaires étrangères. Izy zany tsy nanaiky fa nanam-bola zany andro zany tamin'ny andron'ny Filoratsiraka. Est-ce que ses enfants ont joui de ses avoirs, de ses biens? Non. Il a mouru comme un pauvre. Je suis désolé. Comme un pauvre. Tany an-tranona Sipany. Satria rehefa nanam-bola Ramose ka tsy teo amin'ny pouvoir intsony dia niva vady tanora milay be arak'izay fitiavany azy. Dia nanomboka tsy naharaka ny saosy dia farany any amin'ny hatrany tena tsy afenina. Rehefa namangy azy tamin'izany fotoana izany dia nanjiro aho raha somary maizimaizina tsy ampahazavana tao amin'ilay trano. Tsy mahatondra lavitra tompoko ny politika. Betsaka izay niaingainga sy nisy niainga izay fa vitsy
natojo sy nalasa lavitra. Ny fity mahova zavatra tsy misy afa-tsy ny izay mafony ainy ho an'ny tiany no atao hoe tia. Ary tena tianao ny tanindrazanao de mafony ainao ianao. Raha tena tianao taka ny fitiavanao ny taranakao ny tanindrazanao satria io no avy ny zanakao rapitso de zay no atao hoe tena idealy. Fa tsy hoe rehefa tena koritanin'ny olona anao, petafan'ny olona anao, zay vao taitra efa nahoana kosa. Miteny an'izany aho de n'izao satria ny antony dia ary raha ohatra nareo nihainao tsara de sady tsy niaro na hoe nanompa na nibedy niatsy any ianareo ny zavatra marina dia tsy mety ary tena tsy mety manabadrabadra, manaparapara, manopaopa ny zanak'olona surtout mbola mineur izy na anizy izy na anizy. Kanefa na izany na tsy zany hoy aho amaranako azy izaho zao mihitsy ny victime fond de commerce ampiasain'ny mpanao Facebook ny mapara ihany koa io. Zay zao de fantako mihitsy. Raha ohatra nareo hiresaka amiko momba ny fiainan'ny lalatiana Rakotondrazafy fa jamais andeha hitantara an'izany satria mananjanaka izy na inona tsy mety ataon'le reniny jamais andeha hanala-baraka amin'ny reniny de ho fantatry ny zanany en même temps du moins par rapport amin'ny zanany ao anatin'ny film rehetra zay tokony atao. Ary nareo mpanao politika no tena champion amin'io. Tsy manana fitianareo tompoko, tena miala tsiny maveriko na amin'ny andaniny na amin'ny ankilany tsy manana fitianareo. Ny anananareo de asorona le hoe fi. Za manko manana an'izay le fijery hafa zay a. Rehefa izy natao hoe fi zay de hoe tena tsara, fi FI zany, FY tena hoe tsara tena ampiana, natao hoe fitia, tena hoe fi sady tiana zany le izy. Fa ny ao aminareo fotsiny de tia. Tia fotsiny nareo de ny tohizanareo tena. Mifoananareo zany le fi fanampianareo tena. Io manko nareo mpanao politika tia tena ianareo. Rehefa ny anareo ny voadolo de tokony zao tontolo zao ny voakorotana. Tsisy ny antso any ianareo ary tsisy ny interdire any ianareo. Zany davalomanana zany ne tsy fantany akory e, cybercriminalité. Vous tous, vous plaisez à des conneries pareilles. Donc moi je vous dis bien fait pour votre gueule. Mais pas pour les enfants. Hein. Mampalahelo ny ankizy, lasa ny ankizy ny tafiditra ao anatin'le kafoiazy. Nefa le zavatra samy ataonareo menakavy. Za zao victime tratra an'izany. Zany mahatonga anahy tsy mamoaka ny sarin'ny vady aman-janako amin'ny miorako tsony. Satria misy olona tsy vanimbany teatra. Hatramin'ny finoana arany raha hitarina ny resaka tokony tsisy idiran'ny finoana e. Raha mino aho ka miaraka amin'ny Jesosy tompo amin'ny asa fanadihadiana politika sy ny zavatra tsy mety ataonareo eto de misy olona masamy tsaratsara zany. Misy olona masamy manevateva ny finoan'ny hafa.
Zany hoe tena efa pitehanareo eo amin'le arak'le teneniko ary aloha hoe le gangrène ao anatin'le cancer efa gangrené ao anatin'le poumon, ao anatin'le fo mihitsy. Le coronavirus koa avy koa miataky an'le poumon koa, potika tanteraka. Zay isika menakavy amin'izao fotoana zao, ka raha mifampiteny isika menakavy hoe tsy mety reny ataonareo reny, aky sambosambotra natao, samy misy samborona tompoko ao. Na ny ato amin'ny atsimo, na ny ato amin'ny avaratra. Firifiry aminareo reny mandefa ty amiko hoe petafy zanaky amin'io, fa za nga tsy saina. Za mananjanaka koa ahoana ny petako ny zanaky ny olona. De rehefa tonga eo ara-pitso sanatriny zany, tsy maniry an'izany atsinony. De petafan'ny olona ndraiky koa zanako. De any avoa tena tsy mety io ataonareo io. Nefa amin'izao fotoana zao mahita fa tena contre mihitsy amin'le principe hoe violer ohatran'io. Sacré zany hoe zanaka. Na ampitaona izy na tsy ampitaona, sacré zany. C'est un domaine sacré qu'on ne touche pas, qu'on ne touche jamais ou qu'on ne touche point. Fa ny olona manao an'ireny zavatra reny de miala tsiny fa tsy saina. Mba nandeha fianarana, mba nandia fianarana, io le teneniko foana misy olona nianatra naka diplôma fotsiny mba entina irehareo hoe za zao. Fa finalement rien dans la tête. Misy olona efa hitako tsy mianatra de mazava ho azy fa manao zavatra n'importe quoi. Samby manao an'io nareo menakavy tompoko. Amiko ny solution tsotra indrindra apetraka ny fity mahova zavatra satria zao lala andehanantsika malagasy zao tena miteny tompoko, tena miteny. D'après mes sources efa misy fitaovam-piadiana maromaro mandehandeha any. Misy fitaovam-piadiana maromaro mandeha any. Amin'ny hoe ary miomana amin'ny hoe raha sanatria mitafika mivadika dia ny milisy privé no mialana. Averiko. Raha sanatria mitafika mivadika dia ny milisy privé mialana. Ny fity mahova zavatra andaone ho analizentsika kely ny fiatsaram-belatsin'ny mpanao politika. Afantaranareo hoe marina ve ny tenin'ny Fleury Rakotomalala sa tsy? Ino kely Nga lehibe ty foana manko ny tratra satria mieritreritra izy hoe mbola tamin'ny andron'ny Papa Paoly na tamin'ny 2002 ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia zavatoko dia azo atao no mifamitapitaka dahoara. Ino izy dia asiako mihaino ny mpanao politika anankiray nareo avy eo. Dahoara. Amin'ny mahalehibe ny tokom-panoatra dia milaza ny olona rehetra izay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana mba tena irahina tsara. Tsy hanana kajikajy politika na fitadiavan-tseza, tsy izay koa no mamaky antsika. Fa tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana mba tena irahina tsara. Tsy hanana kajikajy politika na fitadiavan-tseza, tsy izay na fitadiavan-tseza, tsy izay koa no mamaky antsika. Tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana Ino tsara? Tsy hanana kajikajy politika na fitadiavan-tseza. Ny Fleury mitady seza.
afaka fitondrana izy tompoka eo. Zay hitako hoe mba tsy azoko rangatia. Fantatr'izao ve fa anan'le bande à bobo a. Fantatr'izao ve fa il ne me raconte que des mensonges. Il essaye de me manipuler. Aseny midiny eny an-dalambe a. De hiaro mifananany a. Ary mety possible mety higiadra mihitsy pour son compte. De ça le ry zany frappe hoe tsy mila kajikajy politika eo izy. Eno i an. Ny olona rehetra zay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana aho mba tena irahina tsara. Tsy hanana kajikajy politika na fitadiavan-tseza. Tsy zay koa mamaky atsika. Ny olona rehetra zay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana aho mba tena irahina tsara. Tsy hanana kajikajy politika na fitadiavan-tseza. Tsy zay koa. Iantsika zay an. De sambo malala tsika zany hoe fiatsaram-belatsia zany. De andao ianona fa tonga de même pas 3-4 jours après amin'ny fomba mihaja ny Amalinga Rivo Rakotovao filohan'ny Sénat teo aloha ary filohan'ny SVM any Madagasikara. Au moins ça mérite d'être honnête. Amin'ity dinika nataony du moins président Rivo ity moa zany satria izy président Sénat. Ça reste toujours. Tsara président tsy candidat akory tsy vita akory ny éliminer ny Andry Rajoelina mbola tsy ny olona président foana hatramin'izao. Tsy zakako mihitsy le izy. Efa miteny an'le olona aza tsona zany rangaha fa tsy zakako zany. De ny problemanay sy Rivo ny mpinamana koa zay ka zay ny olana. Mpiara-manao tennis zay a. De sahirana be fa mialatsiny monsieur le président. Ny Arivo zany a tonga de tsoriny hoe avy eo manko tsika iresaka thème momba ny ingratitude politique koa. Tonga de azy de tsoriny hoe enoy. Tenenina hoe tsy vita tableau tsony izy mitovy amin'ny resakantsika voalohany teo e. Satria amin'ny olona rehefa tsy mitondra etsony a dia tokony mangina, tsy miteny ninona tsony, tsy mandray anjara amin'ny fiainan'ny firenena. Zay tsy ohatr'izany, ny SVM tsy ohatr'izany, tsy zany namoronana an'io tamin'ny 2014. Efa fantatra nefa ho avy ny fotoana tsy eo amin'ny fitondrana tsony ianao e. Raha zany no eritreretina hoe nga Rajoelina mampiana ve lany tamin'ny 2013 nanomboka nitondra 2014 dia eritreritra zany hoe dia sanatria. Ny fahafatesana sanatria fa eo ela velona izy. Zay aloha le niresaka iny fa avy eo niverenantsika efa tohizantsika amin'le resaka momba ny anona zany. Le resaka momba n'le kajikajy politika. Tsisy misy olona mieritreritra zany. Zany hoe ny dikan'izay zany a tsy maintsy ho tonga ny fotoana ialanao. Fa tsy milaza zany hoe mijanona hatreo fiainana ara-politika anao. Rehefa mbola eo amin'izay zany davatra. Lamen'Andriamanitra tanjaka ara-tsaina sy ara-batana ianao. Fa mafy mitazona an'izay satria misy manodidina anao, misy makeo aminao satria manam-pahefana ianao. Eritreretiny fa afaka mame tombontsoa anazy ianao dia mitangorona aminazy. Fa rehefa resy ianao, ny ainanay zany, mety ny ainan'ny hafa koa zany. Maro ny tsy hitanao tsony, mivily lalana, tsy mandray telefonina tsony, sisa. Ao anatin'izany ny SVM, tsy ho loazan'izany mihitsy, tsy eto Madagasikara rehetra zany. Zay ny mbola ataoko hoe fahalemeny ny mpanao politika izay. Manomboka eto amin'izay le valiteny andrasantsika. Satria mieritreritra fa izay ihany ny arahana. Marina misy tombontsoa iarahana anatin'ny fanaovana politika. Ary fanaovana politika ino tsara zay a. Marina hozy izy misy tombontsoa iarahana ao anatin'ny fanaovana politika. Tsy mandangidy ary marina zany. Niza manao politika tomboky ry malagasy avako malalo. Tombontsoa politika io, tombontsoa akarena io, tombontsoa amboly io. Fa asakasaka ao atao piasapasa. Solafa. Mivarotraina amin'ny zavatra tsisy dikany amin'ny politika. Amidin'ny olona fotsiny. Tena miteny anao fa tsy indray mandeha na indrony na ino zany mandraitra atody an'io.
Saralahy zay niala tsy akaiky andravalo tsony za vele sady miatoka amin'ny frehako za manao an'izao tonga am'izay ny anina tsy za meny le rian'lizy fa olo-kafa mialà kozy enoy fahalemeny ny mpanao politika zay satria mieritreritra fa zay ihany ny arahana marina fa misy tombontsoa arahana anatin'ny fanaovana politika ary ny fanaovana politika dia hitondra me tsara velatsiny ny mpanao politika milaza fa zay dia manao politika fa zay tsy mametreritra hitondra zany enoy fahalemeny ny mpanao politika zay satria mieritreritra fa zay ihany ny arahana marina fa misy tombontsoa arahana anatin'ny fanaovana politika ary ny fanaovana politika dia hitondra me tsara velatsiny ny mpanao politika fahalemeny ny mpanao politika zay ahoana izy izy rehefa ifleurirako eto malala no ny teny il y a 4 jours 5 jours de cela hoe mpiady tsara velatsy Ravalomanana marika dia io izy ngarivo rakoto vao mihitsy no miteny hoe samy mpanao politika zareo za mpanao gazety no miteny hoe mihatsara velatsy ino tsara satria mieritreritra fa zay ihany ny arahana marina fa misy tombontsoa arahana anatin'ny fanaovana politika ary ny fanaovana politika dia hitondra me tsara velatsiny ny mpanao politika milaza fa zay dia manao politika fa zay tsy mametreritra hitondra zany fa misy tombontsoa arahana anatin'ny fanaovana politika ary ny fanaovana politika dia hitondra fa misy tombontsoa arahana anatin'ny fanaovana politika ary ny fanaovana politika dia hitondra me tsara velatsiny ny mpanao politika milaza fa zay dia manao politika fa zay tsy mametreritra hitondra zany dikan'izany ny HVM dia mieritreritra foana fa tsy maintsy ho avy ny fotoana zay sitraky ny mponiny vahoaka fa ho avy ny fotoana anehoanay ny hevitray andatsahanay an'izay filohanay mazava le anankiray atao amin'ny ila amin'ny teny hoe tsy anakajikajy politika na fitadiavan-tseza tsy zay koa mba tena irahina tsara tsy anakajikajy politika na fitadiavan-tseza tsy zay koa tanà zany atao amin'ny lita zany atao amin'ny ilany zany atao amin'ny ray ny lita atao amin'ny kioto fetsy tonga dia efa hoe aza be kajikajy izy nefa mifoloa eo zany hoe ianao zany asen'ny ray ino fa aza be kajikajy ozy izy fa izy mifoloa izy mistailina fotsiny eo faravohatra miandry dia ny ampondra lasa mandeha milahatra tonga hatrany ino izy teo tonga hatrany inona indray le amin'ny sabotsy ny ampondra asena milahatra osamborona eny Ambojatova azafady dada azafady tao azafady zay ampondra no atao amin'izany tonga ny fizarana tirana ny ampondra mbola miakahaka iny foana koa iny le izy hoe aza mba ampondra ihany indrindraindrindra fa mbola ampondra fanatiky tsy mahita
hatramin'izay aho ezaka eo anilanao foana tsy mbola nametraka anao raha sendra nisy fotoana dia tsisy sy para eto tany masolanao dia nisakoso sy ny fasataonao etsikinao iangolanao tondra fiaina mavao ao anatiko ao zay hitatsonga mitady bebe yeah dia azafady sanitsika fahiny samiotra loatra reny dia manjary lasa tsiny fenao tsy foka na ho vato na ho vy dia zany no mahatonga ny rapiko itepifity fenao revetinao mba eo akaiko eo to efareko pitsika le feo vadiko raha ianao sipianao vaty bebe yeah dia azafady Alohan'ny amaranako ny fotoana dia ilaza ny rehefa mieritreritra aloha ataontsika azy maty ingratitude ity iny izy teo ilaza momba ny programa amin'ny fandevenana any Zokibe Roland Razafimbelo any Nisy rehefa tena nifandinika ny birao zany amin'ny fandaminana rehetra dia atreto aloha zany dia mieritreritra hoe ny zoma hariva zoma après-midi zany hoe mety miala amin'ny 2 na amin'ny 3 aty Paris andeha hamonjy any Nisy ny solitena. Mieritreritra izahay zany fa andeha fiara satria mety hanahirana ilay andeha hiboka ao anatina TGV amina coronavirus dia aleo samy mifampatoky amin'ny tomobile no atao.
Mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny fombafomba raha malagasy atao amin'izany. Tsy misy ny voninkazo aloha mazava ho azy, fa zay hetsika ieritreretin'ny akama tokony atao noho ny halaviran-dalana sy ny zavatra rehetra mifampitohy amin'izany dia raisina tanan-droa tompoko, tena raisina tanan-droa raha misy tsipaipaika miainga avy any aminareo, satria raha ny tenako manokana dia tsy havita 1600 kilometra dikan'izany miala aty zahay ny après-midi ny zoma dia matory any amin'ny hôtel zay tratranay any Nice zany, atao réservation mialoha, dia manatrika ny zay zavatra ataon'ny fianakaviana ny sabotsy dia mody miala indray zay avy any Nice, miala indray zay any amin'ny amiray atoandro any. Zany hoe azakazaka le izy, irina mba ho velonaina soamantsara ary tsy ho tratrana problema ho antsika zay eritreritry ny andeha ka afaka manao 3e, 4e chauffeur dia vao maika tsara tompoko, afaka manolo tena izy. Ho an'izay tsy afaka dia zay le teneniko zay hoe alefaso ny tsipaipaika. Ny tena mety dia aleo tonga alohan'ny tonga amin'ny lakamisy farafahatarany, satria ny zoma maraina mbola miasa, dia ny lakamisy la journée zany mandray sy makazy amin'ny Western Union tompoko, na tonga dia alefanareo amin'ny compte-ko, satria raha mbola alefa any amin'ny dafy dia mety mbola ho ela be ny comptable antsika zany, fa ny tena tsotra aloha dia Western Union tompoko. Ny antony safidiana hoe sabotsy tonga any dia satria ny alahady efa misy engagement adidy hafa ihany koa ho an'ny akama. Ny latsinaintsika miasa daholo isika mianakavy, ny larobia, ny talata miasa ihany koa tsika. Io andro sabotsy io ihany koa nararaotina hiaonana amin'ireo akama any Nice, ka raha ohatra nareo hiaona aminay hiaraka hamangy sy hanotrona an'izany akama nalay nindrosin'ny fahafatesana izany nanatsoa ny ray mody any aminy, dia mandefasa koa MP mba tsy hoe mba fa ahafahantsika manotrona avec une délégation forte de notre association Akama Monde Justice. Eny ara fa dia ametabeloma ny zoma miala aty amin'ny farafahatarana amin'ny 3 na amin'ny 2 akory ara, dia avy eo ino dizy teo sabotsy ny fanotronana ny fianakaviana Razafimbelo amin'ny Nice. Eny ara fa mandra-piaona daholo isika rehetra, veloma tompoko, mandra-piaona tompoko, tahoara.